fa ny fambara sy ny famantarana ny tena zava-dehibe ahatonga ny tsirairay mba tena hiomana marina tokoa. Fa zava-dehibe amintsika ve no mahafantatra hoe rovintsika no faty? Tsy zava-dehibe zany le fotoana hoe amin'izao Jesosy no tonga, satria dia zava-poana ary tena fahatsoana zany ny an'olona re milaza hoe amin'ny 1 Jona no avy Jesosy. Fa ny famantarana no tena zava-dehibe ka mahatonga ny Jesosy Kristy mazava lavabe hoe zao avy no tokony hiomananareo. Dia famantarana no nomeny hiomanana amin'izany. Dia fitandremana voalohany zany le voalaza teo, fa fitandremana faharoa koa zany dia hoe tandrema sao voafitaka ianareo izy. Mitandrema sao voafitaka ianareo eo amin'ny andininy 9. Satria amin'izany fotoana izany tokoa ry havana, le voalaza ny hoe fahoriana isy fahoriana lehibe, ka hitady famonjena ny olona. Tena mahatsiaro hoe mila vonjy ny olona, ary amin'izany fotoana izany dia anararoatra ny antikristy iseho mivantana ka hamitaka ny fon'ny olona. Mitondra ny anaran'i Kristy kanefa tsy mitondra akory ilay fahamarinan'i Jesosy Kristy. Izany hoe tena fitaka ranoray. Ary amin'io fotoana io dia ambara tsara, misy voafaritra mazava tsara izy any amin'ny Apokalipsy hoe fotoanan'ny vanim-potoanan'ny antikristy izany. Fa ho feny fitaka izao tontolo izao. Ao amin'ny Korintianina faharoa, Korintianina faharoa 2:10. Mba mijery tsika ange dia samy mamaky. Korintianina faharoa 2:10, andinin'ny 7:10 hatramin'ny 5:10. Korintianina faharoa 2:10, andinin'ny 7:10 hatramin'ny 5:10. Amin'ny anaran'ny Tompony. Ia, amin'ny farany izy zany mody manana ny endrik'Andriamanitra izy, fa amin'ny farany dia hita miharihary ihany ny asany, fa tena mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany havana ny mila tandremana voalohany ihany koa, ny hoe mila mitandrina tsika amin'ny ara-panahy, fa misy mamitaka sy mambabo ny fontsika ka ampivily ny finoana. Dia ny finoana ny Jesosy Kristy izany, ho amin'ny fandavana ny Kristy mihitsy ny tena tanjony ao anatin'izany. Dia izany fandavana ny Kristy izany dia miatomboka amin'ny tsy fankatoavan-dalàna, ary dia mitombo hatrany amin'ny fanaratsiana sy fanamaivana ny didin'Andriamanitra, ary fanamaivana sy fanimbazivana izay atao hoe masina eo anatrehan'Andriamanitra. Dia any amin'ny Timoty, le Timoty le voalazantsika teo, novakiantsika teo hoe tonga any amin'ny fiamorana ny olona rehefa tratra ny fitaka ara-panahy io. Satria voafitaka ny fony, babony fitaka ny sainy manontolo, dia mivily amin'ny finoana izy ary tonga amin'ny fiamorana. Dia le fiamorana lazainao dia tena hoe fialana na hoe fandaozana ny fampianaran'i Kristy, ny finoanan'i Kristy. Ny any amin'ny Timoty voalohany 4 izy dia milaza mihitsy hoe maro no voafitaka sy emotra amin'ny finoana ka hanaky ny fanahy mamitaka sy ny fampianaran'ny demonia. Timoty voalohany 4:1 misy an'izany. Maro no voafitaka ka hanaky ny fampianaran'ny demonia hiala amin'ny Jesosy Kristy. Izany mila tandremana ihany koa. Voalazana eo amin'ny andinin'ny 9. Tandremo fa sao voafitaka moa ianareo izy fa maro no avy amin'ny anaraka na hoe izao no izy, efa akaiky ny andro, dia aza manaraka azy. Lay fitaka ara-panahy aloha zany, ny amin'ny fanahinao aloha. Izay ianao vao mila mitandrina ihany koa ny amin'ny hoe isy ady, isy tabataba, dia mila mitandrina ny amin'izany koa isika. Ary
Paoly ry havana dia manamafy mihitsy. Paoly dia manamafy fa ny fiangonana io izy dia ho fen'olona tsy araka an'Andriamanitra any amin'ny andro farany. Izany hoe efa tafiditra ao anatin'ny fiangonana mihitsy ilay fanahy feno fitaka. Ary maro ny olona dia tsy ho tonga saina mihitsy ny amin'izany hoe ity izaho ty ange dia tsy izy. Tonga amin'ny fahaverezan-tsaina, tsy mahalala ny maha izy azy. Fa voalaza hoe rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo ho Satana. Miaraka eo izy ary tsy mahatsiaro tena ny amin'ny loza anjo azy. Ary ny tena loza ry havana dia nizao hoe ny tena mpitarika mihitsy no efa tsy izy, fa ilay mpitarika ao anatin'ny fiangonana mihitsy no efa mpamitana. Ary izany ny tanjon'ilay antikristy dia haka ny seza fiandrianan'i Jesosy Kristy hitarika amin'ny fiangonana amin'ny andro farany. Ary dia maro ny olona voafita koa izy, ary voalaza amin'ny Baiboly mazava tsara izany. Dia izany ilay voalaza hoe mpampianatra sandoka. Ny mpampianatra sandoka dia miala sy manohatra. Mety hoe tsy amin'ny manontolo, fa mety hoe amin'ny ampahany ihany izy manohatra ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa nefa na dia mampianatra marina ary izy dia tsy arak'izany ihany anefa ny zavatra ataony. Miantso ihany izy hoe Jesosy Kristy, mpamono Jesosy Kristy izao, fa tsy arak'izay ny fampiarana azy araka ny voalaza ny eo amin'ny Timoty 2 teo hoe manana ny toe-panaharaka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny tsy manao ny sitrapony. Dia mila mitandrina ny amin'izany rehetrarehetra izany tsika, fa maro amin'izao ny fiangonana efa tarihana mpaminany sambo. Ary dia tena reny izany ny atao hoe mivarotra fanahiny. Dia mila mitandrina ny amin'izany tsika ry havana, ary ihany izany ny tena mila tandrovana bebe kokoa, ary tena voalohalarana ny amin'ny hoe aiza ny fanahy, aiza ilay olona arahako ilay Andriamanitra ivavahako. Manana ny fanahan'Andriamanitra ve ilay mitarika ahy, ilay mpitarika ahy ao anatin'ny fiangonana mba tena hibanjina hiatrika an'Andriamanitra. Ireny fiangonana ireny havana dia manolotra famonjena sy fahasoavana mora vidy, tsotsotra ny azy dia mahazo famonjena. Marina fa ny antsika ny famonjenantsika moa dia voavidy tamin'iny, tamin'ny ran'i Jesosy Kristy. Tsika hoe novidiana lafo tamin'ny ran'i Jesosy Kristy, fa ny azy ireny dia matetika tsy mitaky fibebahana ianao dia efa mahazo famonjena. Fa ny ezaka ataonao ihany dia efa mahazo ny fitahiana. Ary ny fahamarinana izay ajoro dia izay fahamarinana ekeniny dia sy maro fotsiny ihany. Dia noho izany havana mila mitandrina isika mpino kristianina mba tsy mora voatarika amin'izay rehetra henontsika. Izay zavatra henontsika any amin'ny onjam-peo sy hitantsika eny amin'ny fahitalavitra. Tokony handinika sy hanamarina ny zavatra rehetra isika araka ny tenin'Andriamanitra sy araka ny soratra masina. Fa efa amin'izao Pasika zao dia efa hitantsika mirentirety be eny ny afisy. Mila famonjena va ianao, Pasika fanafahana, délivrance. Dia tena mirentirety be mihitsy, dia manao izay ahasarika anao mihitsy. Fa hamarinina ry havana, mila dinihina sy hamarinina amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Voalazany soratra masina, voalazany tenin'Andriamanitra, voalazany Jesosy hoe aza manaraka azy. Aza manaraka azy. Any amin'ny Jaona 10:7-20. Efa haintsika tsara. Jaona 10:7-20. Aonao sy Jesosy, niondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Na inona zany feo, na inona feo hentsika milaza ny hoe izany Kristy, aty Jesosy, dia ahoana? Hamarino amin'ny soratra masina, ary ny feon'i Jesosy Kristy irery ihany no ako henontsika sy arahantsika. Fa ny ankoatrin'izay dia alaviro sy antsiro ireny rehetra ireny. Fa ankoatrin'izay ihany koa dia mila misy fampitandremana fahatelo izay ambaran'i Jesosy hoe aoka tsy ho resin'ny tahotra ianareo manoloana ny zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao. Io ilay voalazana eo hoe hisy tabataba sy ady
kanefa ozy izy aza matahotra. Mitandrema ianareo aoka tsy ho resin'ny tahotra. Misy miororo-tany, misy ny arety mandringana eo amin'ny 5 eo. Aza matahotra izay mety hoe zavatra miseho fa tsy maintsy iseho ireny. Ireny zao nandeha zany ny Covid zao, dia misy ny betsaka ny maty. Fa niorooro daholo ny olona. Izao indray zao raikitra indray ny ady an'i Iran sy Israel, dia efa niorooro koa zany ny olona hoe tena ho avy ny troisième guerre, dia tena zay vao tena tapitra e, zay vao tena tapitra e. Dia eo koa ny matahotra ny ahoana amin'ny fiantraikany, dia fa hoe izao dia efa manangona entana fa hiakatra ny vidin-javatra, efa hiakatra ny solika, dia tena feno orory sy tahotra ny olona. Fa ambaran'i Jesosy Kristy hoe aza matahotra, aza manay, fa ataovy azo antoka aloha hoe ahoana ny momba ny fanahinao, efa miorina tsara ao amin'ny Jesosy Kristy ve ianao, fa raha mitoetra tsara ao amin'ny Jesosy ianao dia fa azo antoka ny zavatra rehetra araka ny voalazany hoe aza manahy, aza manahy, aza manahy ny amin'izay mety ho aninareo koa dia anaonao provision. Aza manahy hoe rava ty vo tena ho faty, fa eo ampelatanan'Andriamanitra ry havana ny tantara, izy ny manoratra an'io, izy ny manambara an'io, ary zavatra tsy maintsy iseho zany. Fa ny tiana tongavana amintsika dia hoe mila mahatoky izay inotsika isika amin'izao andro farany iainantsika izao. Fampitandremana farany iry amin'ny 430. 430. Ary mitandrema fandrao ny fonareo vesara ny vokatry ny fisotrotoka sy ny fahamamona ary ny fiahiny izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Io indray dia ny firaketam-po amin'izao tontolo izao. Tena manankina ny fony amin'izao tontolo izao, dia tsy mihevitra intsony izay hiafarana hany ka lasa tsy mivonona, fa tena ho avy tokoa ange Jesosy. Ohatra tsy mihevitra fa ohatrany hoe mbola misy ny ampitso, mbola misy ny ampitso, mbola misy ny ampitso. Kanefa Andriamanitra mamaritra ny fotoana ry havana, dia io dia tamin'ny voalaza, mitovy amin'ny tamin'ny andron'ny Noa. Jehovah ny teny hoe ndana ampilazao izy ny olona, fa ho avy ny safidrano, midira ty daholo ianareo, fa ho faty ianareo. Fa naninona? Tsisy ny ainy ny olona fa mbola variana ny sotro, mbola variana tao amin'ny fiainany ihany, ary tao anatin'ny fahafinaretana sy ny fanarana-po, dia tonga ny safidrano, ary rehefa tonga saina amin'izay kay ny fanidy ny varavarana, efa tara loatra. Dia ny fitandremana eto ry havana izany dia fiarovana ny tena tsy ho voasaran'ny ota, tsy mamela ny tenantsika ho voafatotry ny zavatra mandalo. Fa Jesosy Kristy efa maty, mitondra ny fahotana sy mivesatra izay mangeja sy mamatotra antsika io. Fa ny andrasana amintsika sisa dia mila manantona sy mandray izany famonjena izany isika. Aza mifikitra ny amin'izao fiainana sy izao tontolo izao. Rehefa aseho anao ny famantarana rehetra, dia aza varimbariana intsony ry havana. Fa ho avy, efa akaiky, ataovy efa akaiky ny famonjena, dia io manafantatra ny amin'izany famonjena izany aho. Dia samy vonona mandrakariva ka tsisy ho tampoka amintsika tokoa ny izany fiverenan'i Jesosy Kristy izany. Izay izany aloha izany ny fampitandremana. Rehefa mijery sika ny amin'ny hoe miambena. Ilay hoe miambena indray dia ny hoe rehefa miambina tsara ianao izany dia mila mijoro amin'ny finoana ary maharitra amin'izany finoana izany. Eo amin'ny 12 hatramin'ny 7 no ahitantsika an'izany. Dia tena hoe nisy tokoa ny fanenjehana teo amin'ireo mpianatra tamin'izany fotoana izany, hoe hoentiny eo anatrehan'ny mpanampaka izy ireo, ho alan'ny olona noho ny anaran'i Kristy. Kanefa anatin'izany ry havana Jesosy Kristy koa dia manome toky fa tsisy voakasika ozy na dia ny singam-bolo iray monja aza ny volodohanareo. Fa Jesosy Kristy efa nilaza hoe izao ombanareo mandrakariva. Eo amin'ny 15 izy dia milaza ny hoe anome vava saina eto mamaly, anome anareo ny fahendrena rehetra,
dia aza matahotra fa miambena sahia mijoro ny amin'ny finoana. Raha mijery ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra tsika ny 17 asan'ny apôstôly toko fahaefatra ny 17 dia ohatra velo io ny amin'ny Petera sy Jaona izay tena ny tem-pahasahiana teo anatrehan'ny synodiona. Tsy ho vakitsika tsony ihany fa vakitsika any an-trano zany. Petera sy Jaona teo anatrehan'ny synodiona. Dia io ry havana dia tsy voalaza hoe tsy misehoseho fa tsy miseho ho sahasaha fotsiny ihany zany fa tena niatrika amin'ny fitsarana izy fa tsy natahotra izy tamin'izany fa vao maika ara nitory an' Jesosy Kristy izany hoe tao anatin'ny fanenjehana vao maika nijoroana vavolombelona nitoriana an' Jesosy Kristy hoe raha mahita an'io lehilahy io nareo dia Jesosy Kristy no antony nijoroany sy nahatonga azy io sitrana tahaka izao. Mbola fotoana fanararotana zany, voalaza hoe izany fotoana izany mbola hijoroana ho vavolombelona eo amin'ny 17 eo. Ararotana zany ny zavatra rehetra raha miahatra amin'ny fanenjehana. Zany hoe mila kristianina mahambombava ny tompo ry havana, kristianina tsy miteniteny foana fa miteny araka ny fitarihan'ny fanahy masina. Amin'izay fotoana izay dia voalaza hoe hogina ny fahavalo, tsy anakambary izy ny amin'izay mety hanenjehana anareo na amin'izay mety hiampangana anareo izy ny soratra masina. Dia ny fanenjehana sy ny fahoriana zany ry havana eto dia voalaza fa hoe vao maika azy ampiredareda ny finoana ao anaty. Ao anatin'ny fanenjehana zany dia aoka ho feno fahatokinan'Andriamanitra ny fonao fa izy no hanome anao ny fahendrena sy ny fiarovana feno amin'ny fianteheranao amin'ny fanahy masina. Dia mila maharitra isika ry havana fa ny faharetana no mariky ny tena finoana marina. Ny faharetanao no ahitana fa tena manana finoana marina tokoa ianao ao anatinao ao. Dia tsy tokony ho gaga isika fa ny fanenjehana zany dia efa niainan'ny apôstôly efa niainan'ny fiangonana voalohany ary mbola hiainantsika ankehitriny zany. Dia voalaza teo hoe ao anatin'ny andro farany isika. Fa ny tena zava-manahirana voalaza ny eo amin'ny 19 eo dia ny hoe ao anatin'ny ankohonana mihitsy ilay tena manohatra sy manenjika anao. Ary moa ve tsy marina izany havana fa misy anie ny ankohonana ray dia karazam-piangonana maro mandrafitra ny ankohonana ray io. Tena hita ao daholo dia ohatrany hoe ecumenisme ve? Fa FFKM ihany no ny ecumenisme fa ny ankoatran'izay tsy izy. Fa dia tena mifanohatra sy mifandramatra ary tena misy miady mihitsy noho ny antony ara-pivavahana. Dia aza gaga fa voalaza ny soratra masina zany hoe ao anatin'ny ankohonanao ihany ny ampanganao. Dia ny teny ampaherezana antsika ry havana dia ny Mateo toko 5 ny 10 ka hatramin'ny 12. Mateo toko 5 ny 10 ka hatramin'ny 12. Ao no sy voalazany eo. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa azo ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha ratsian'ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra. Dia mifaly sy miravoravo ianareo fa toy izany ihany nanenjehana ny mpaminany izay efa taloha anareo. Efa marobe izany ny aina izany zavatra izany dia samy mahereza isika fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Faharoa anatin'ilay miambena. Ny zavatra tokony ao anatin'ilay miambina izany hoe mijoro vavolombelona isika na ao anatin'ny fanenjehana ary dia mila maharitra amin'izany finoana izany fa hoe miambina ihany koa izany dia mahafantatra ny fotoana araka ny zava-misy. Eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 17. Mila mahafantatra ny fotoana araka ny zava-misy isika. Reny famantarana ireny zany dia tokony aseho amantarantsika ny fotoana efa manakaiky izany zavatra izany. Dia ambaran'i Jesosy fa isy famantarana eny amin'ny lanitra sy ny tany ary ho tora-kovitra sy ho very-hevitra ao ny olona noho ny tahotra. Fa ho an'ny mpino kosa, ho an'ny mpino izany zavatra izany dia tokony hitondra fanantenana ny fahitana izany zavatra izany satria efa manakaiky ny farana, efa hifarana ny fahoriana lehibe.
Tokony hifaly zany tsika hoe fa misy famantarana indray efa manakaiky ohatrany hoe rehefa mandeha fiara isika, rehefa mijery reny borina kilometrika reny dia efa mijery sika hoe efa 50 40 30 efa manakaiky hoe efa manakaiky zany zavatra zany, dia efa akaiky efa ho tonga zany ny fijaliana. Raha tery be ianao tao anaty tômôbila tena tsy mahazo aina mihitsy, kely roviana ihany ary vao ho tonga fa efa manakaiky, efa ohatr' zany mihitsy le izy. Mifaly ianao fa efa akaiky ny farany, 2020 ary raha vao miandoza ny zavatra zany izy dia miandrandra sandrato ny lohanareo fa efa manakaiky ny fanavotana anareo. Azavariana mibanjina ny tany havana zany fa sandrato mandrakariva aloha dia mahaiza mandinika ny zava-misy fa aza velan-dalo fotsiny reny famantarany reny. Fa aoka ho mailo isika ny hoe mila mailo afa efa akaiky, efa mila miomana, efa aiza indray zao ny tokony fiomanana tokony hiatrehako an' Jesosy Kristy. Fa eo ihany koa dia mampiasa fanoharany Jesosy ny amin'ny aviavy, fa raha vao mitsiro izy ny aviavy na mamono ny aviavy dia famantarany zany fa efa akaiky ny lohataona. Dia mifandinihana ny fiovana misy eo amin'ny zava-maniry sy ny zava-boary dia fahafantarana fa efa hiova saison indray zao, efa hiova vanim-potoana indray zao. Dia tahaka izany ihany koa ny ilazany Jesosy rehefa miseho izany famantarana izany dia efa fantary fa efa manakaiky anao ny fanjakan'ny lanitra. Dia tokony hiambina isika ary havana, ary aoka isika ho vonona mandrakariva iona amin'ny Tompo Andriamanitra. Aza atao ho zava-mandalo fotsiny ihany zany reny famantarana rehetrarehetra reny. Fahatelo farany havana fizarana farany, mivavaha mandrakariva eo amin'ny 9:30. Mivavaha mandrakariva farany fatsikely indrindra nefa ny antso ho amin'ny fiainam-bavaka izay ataon'i Jesosy Kristy ho antsika. Tsy ampy ny fahalalana sy ny fahamailona fa mila mivavaka isika. Apiretana ny jio, tokony apiretana Amini fanari
izantsika ary ny fotoana. Fahatelo farany zany havana dia ny hoe mivavaha mandrakariva. Ilaina zany ny mahafantatra ny hoe ny amin'ny famantarana maro samihafa mila mailo isika, manana ny fahalalana rehetra isika, fa saingy tena atao zava-dehibe dia ny hoe fiainam-bavaka ao amin'ny Jesosy Kristy. Fa ny vavaka ny voalaza hoe loharanon-kery miantoka ny faharetantsika ny amin'izany zavatra rehetra izany. Mivavaha ianareo izy mba azo hery ianareo. Ny vavaka no tena ny manomana antsika eonantsika amin'Andriamanitra, mame antsika ny hery rehetra, hiatrehantsika ny rehetra fitsapahana maro samihafa, ka mitahiry ny finoantsika samiaro antsika tsy ho lavo amin'izay zavatra mandalo. Ao Filipianina 4:4 ry havana dia milaza izy manao hoe aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana ozy no entinareo mangataka amin'ny zavatra rehetra, ary amin'izany dia Andriamanitra ny aro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy irery ihany. Any hoe mila mivavaka isika fa raha tsy manana toe-po mivavaka mandrakariva isika, manankina feno ny zavatra rehetra eo anatrehan'Andriamanitra, dia tsy voaka ho mpandresy isika, tsy afaka ny haharitra ny amin'izany zavatra izany isika, fa ao anatin'ny fiainam-bavaka ihany no azontsika antoka fa tena tsy hiova na inona zavatra miseho. Ny zavatra mampatahotra anie dia ao anatin'ilay fanenjehana dia hiova hevitra ny olona, ho tratran'ilay fiemorana ny olona ary tsy haharitra, fa variana any amin'ilay famonjena mora azo. Dia ny tanjo mivavaka izany ry havana eto dia ny hoe mba ahazoana hery andosirana izany rehetra izany, dia hery ihany koa ahafahantsika mijoro hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Tsaroa fa mila hery isika rehefa tonga ny fotoana ilay voalazany ery aloha ery hoe miandandrao izy dia atrakao ny lohanareo, fa amin'izany fotoana izany maro ny olona ho lavo ahitan'i Jesosy Kristy fa tsy afaka ny tsangana akory, tsy afaka ny traka akory, satria tsy manana ilay hery intsony hiatrehana an'i Jesosy Kristy. Ao anatin'izany tsika mila manana hery mandrakariva, ary izany ilaina hoe vonona amin'ny fotoana rehetra ao anatin'ny hery sy tanjaka ara-panahy hiatrika an'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Dia tsy mamela toerana ho an'ny devoly izany ry havana. Ny Tesalonianina 1:5-7 dia manao hoe mivavaka aza mitsahatra. Io zany tsy vavaka hoe amin'izay fotoan-tsarotra ihany hoe andeha hivavaka kely aloha, fa tena fahavononana hiatrika amin'ny tompo mihitsy ny antony hivavahana. Tsy hoe terenjavatra dia andeha hivavaka. Jesosy Kristy tao a Getsemane dia nilaza tamin'ny mpianatra hoe nahoana ianareo tsy naharitra mivavaka, mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Fa raha vao tafiditra ao ny devoly dia izay tsika ilay lavo, tsy manana hery intsony hiatrehana ny fiavian'i Jesosy Kristy. Amezana izay rehetra voalaza ry havana ny afatra ao antsika izany dia izao hoe mitandrema aza mifikitra amin'izay zavatra mety ho simba sy ho lo, fa ho rava daholo izao rehetra rehetra izao, fa ny tokony fikirantsika dia ny tenin'Andriamanitra irery ihany izay maharitra mandrakizay. Dia tandremo ny fonareo tsy ho voafitaka, fa efa miditra tsikelikely amin'ny vanim-potoanan'ny antikristy tsika izao, dia maro be ireo voafitaka ny amin'ny atoko-pivavahana maro samihafa. Dia mila mitandrina isika ny amin'ny fampianaran-diso, fa mifikira mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra, dia aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra amin'ny fanahy ny avy amin'Andriamanitra irenina tsy ny amin'ny epistilon'ny Jaona 1:4-1 voalaza izany. Dia aza matahotra fa ny tompo no herinao ny amin'izay loza maro be izay efa mitranga ny amin'izao andro farany izao. Dia mijorova alombelona mandrakariva ary mahareta amin'ny finoana dia ny amin'izay fampianarana efa nampianarana nanao hatramin'ny andohana tany amin'ny sekoly alahady, ary mandra-pahatonga anao katekomenina ny amin'izay rehetra efa fampianaranao hatrany amin'ny dekona. Tazomy mafy ny finoana dia efa misy lalana voasoritra ao anatin'ny fiainanao io, efa misy lalana voasoritra ka manoloana amin'ny fanenjehana maro samihafa, dia matokia an'Andriamanitra aza miova tany ny finoana, fa voalaza teo hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Dia mitandrema ary miambena mivavaha mandrakariva fa efa akaiky ny fahavotana anao.
An'Andriamanitra iry ihany voninahitra fa amintsika rehetra kosany ny tenin'ny Tompo. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia mahatsiaro tsy tanteraka isika andeha hivavaka. Ry Tompo Andriamanitra io misaotra anao zahay. Fa nanambara taminay indray ianao fa zao zavatra hita maso zao dia levona sy potika avokoa, fa ny teninao tsy mba ho levona. Mampitandrina anay ihany koa ianao, izay hianteheran'ny fonay amin'izao hita maso izao. Kanefa dia ho rava sy potika avokoa izany rehetrarehetra izany, eny fa na dia ny tenanay aza dia ho potika sy ho levona, fa ny teninao ihany no tokony hanteranay. Tsy izany anefa ny zavatra iainanay, fa izay mahafinaritra amin'ny masonay, izay mampetipety ny fiainanay, izany no hiazakazahanay atao. Fa tsy mba hainay ny mitandrina izany teninao izany. Ianao Jesosy Kristy ilay tonga nofo, ilay teninao